Niavaka kosa ny hetsika fampiarabana tratran'ny taona ho an'ny mpiara-miasa ao anatin'ny akademi-pirenena misahana ny fanatanjahantena nanokana ny tontolo andron'ny asabotsy teo izy ireo nentina nanaovana izany ary dia niaran'ny korana ny rehetra tao anatin'ity fety aman-danonana ity. Voadio avokoa ny loto manerana ny tokotany, voasoroka ny ahitra ary nangonina ifako. Izany no asa manandraikitra ny antsoroan'ny mpiasa rehetra ao amin'ny ANSP-Filoha izay nitarihan'ny Tare Jeneraly Andriamatora Neuvson Patrice nandritra ny tontolo andro ny androany teny amin'ny ANS. Ankoatra ny fiara-mientana ho fampiarabana nahatratrarana ny taona vaovao dia natao ihany koa izao hetsika izao hanetanana ny mpiasa rehetra hitandro ny fahadiovana sy ny fahasalamana any amin'ny toeram-piasana. Androany zany dia fotoana natokan'ny fianakavian'ny ANS hanaovana asa fanadiovana sady fanamafisana koa zany ny firaisakina amin'ny asa mba hamokatra ary fantasika tsara fa toerana tantoy zany dia toerana mila fahadiovana satria be dia be ny olona mahezivezeto ny mpianatra ny federation ary koa zany efa avy ny idiran'ny fampianarana famaranana ny fampianarana tao amin'ny ANS amin'ny faharovana febroary midika lehibe zany nataona ANS androany tokon'ny andro zany dia nataona mihitsy asa fanadiovana mba hahatarana voatanjona anatin'izay. Tsy nitaraitana mepaka mpiasa rehetra fa dia nanao asa tana maro tampahavitriana avokoa araka ny fanazavana. Fiara-misakafo no namaranana ny tontolon'andro.